Mbola ho ampitomboina amintsika hatrany any ry havako malala amin'ny tompo ny fiadanana, ny fahasoavana avy amin'ilay Andriamanitra irentsika sy Jesosy Kristy tompo. Fiadanana ho anao, fiadanana ho any ankohonanao, fa indray ny tenako miara-banao sy manatanteraka izao fampianarana atolotry ny tompo ho anao izao. Mialoha izany dia ndeha isika hiary vavaka ry havako malala. Mankasitraka anao izay Jesosy Kristy malala, hiteny aminay indray anao, mitenena araka ny fomba anao, ampanginja rehetra tsy avy aminao, ary aoka ny fananao masina hialo lalana na amin'ny tenako izay manatanteraka ny hafatra na ho andreo izay hihaino izany. Dia noho ny anaran-tsonao Jesosy Kristy nanaovana izany tombavaka izany. Feno ny fanahinao izahay, sotra tompo malalo, amen. Androany ny tompo ry havako malala dia te ampisokatra ny masom-panahintsika. Te ampisokatra ny masom-panahintsika izy amin'ny fahamarinana izay mety efa ao anatintsika ihany, fa tsy tena hoe voazava angamba, tsy tena voatsilo ilay jirony fanahy masina anga, ka tsy tena tsapantsika. Mialohan'izany dia ndefaka itsika ny teny tompo ao amin'ny Matteo. Matteo 5:ny 9-12. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Matteo 5:9-12. Aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba hitan'ny asa soa ataonareo ka ankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Averiko indray mandeha. Aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba ahitany asa soa ataonareo ka ankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Amen. Ry havako malala. Matetika ny zavatra misy eo amintsika kristianina dia matahotra ny masony izao tontolo izao isika, dia mangingina, mipetrapetraka. Rehefa mifangaro amin'izao tontolo izao isika dia mipetrapetraka, tsy sahy mampiseho ny fahazavantsika. Isika ry havako malala, araka ny teny ao amin'ny Efesiana 5:5-9. Ny tsy itovizantsika amin'izao tontolo izao intsony dia satria tsika efa mazava ao amin'ny tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy, Efesiana 5:5-9. Fa maizina ianareo fahiny, fa efa mazava ao amin'ny tompo kosa ankehitriny. Ry havako malala, fahiny isika ny maizina tahaka n'izao tontolo izao, fa ankehitriny kosa isika efa mazava ao amin'ny tompo. Ka raha toka isika izay kristianina mitony tena ho kristianina sy manana ny Kristy no mifangaro amin'izao tontolo izao dia maizina tahaka n'izao tontolo izao ihany, dia tsy inona izany mahasamihafa antsika. Efa taloha izany ry havako, efa taloha isika no maizina. Efa mazava isika. Ndao asehontsika ny fahazavantsika. Ry havako malala. Dininy tsara ny ry havako hoe manomboka hatramin'ny Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy, izay zavatra rehetra tenenin'ny tompo amintsika mova ry havako, mampirisika antsika hanao zavatra ratsy izy. Ka sahirana be tsika raha ohatra ka hoe manahirana be fa zavatra ratsy ny ampanaovin'ny tompo. Tsy ry havako, tsy mbola misy didin'Andriamanitra na tenin'Andriamanitra mampirisika antsika hanao zavatra ratsy. Tsara avokoa, mazava avokoa, ary marina avokoa ny zavatra izay ampanaovin'ny tompo antsika. Eo indrindra ilay teniko tamin'ny voaloha, mila ahiratra ny masom-panahintsika ry havako. Na hoana ary no tena hoe sahirana be isika sady sarotra amintsika ny manatanteraka izay rehetra ampanaovin'ny tompo. Ry havako malala, toetra tsara avokoa ny tian'ny tompo tanterahantsika, fa maninona ireo nivon'ny fiarahamonina dia ohatran'ny sarotra. Ohatran'ny tenintsika hoe makamo, ohatran'ny hoe mianan-kendry raha manao an'izao. Mahagaga ry havako hoe tsy mahagaga fa izao ny antony.
izao ny antony ry havako satria ny fisainan'izao tontolo izao dia mifanohitra tanteraka amin'ny fisainan'Andriamanitra. Ny fahendren'izao tontolo izao dia fahadarana eo anatrehan'Andriamanitra dia contraire an'izay koa amin'izao tontolo izao. Ka isika rehefa tady hanao zavatra tsara dia tahaka n'ireny maso hafahafa ireny daholo ny fijeriny olona antsika. Dia normal, logika be raha sahirana isika satria nahoana miaina eo anivon'izao tontolo izao isika. Izany ry havako hoe ka toa rehefa manao ny tsara tsika dia manondronondro molotra tsika toa hoe jerenge itsy ohatry ny mianan-kendry marina sadiso. Fa izao ry havako inona no tokony atao? Amin'olona ve isika no mila sitraka? Raha mbola mila sitraka amin'olona isika dia tsy atao hoe mpanompony Kristy. Izany ny tenin'Andriamanitra. Eny ry havako ao amin'ny Romanina 12:12 manao hoe ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina. Eny ry havako ny fanaon'izao tontolo izao tokoa dia ratsy. Fa ny fanao an'Andriamanitra dia tsara. Fanaon'izao tontolo izao ry havako dia maizina. Fa ny fanao an'Andriamanitra dia mazava. Izay mahatonga antsika sahirana ry havako satria isika mipetraka eto amin'izao tontolo izao. Ny fanaon'izao tontolo izao dia ratsy avokoa. Ka raha tonga sendra manao ny tsara isika dia tena miavaka be mihitsy hoe itsy nanao an'izao nefa izao ny fatao. Dia sahirana isika. Marina izany. Kanefa ny tenin'Andriamanitra dia miteny aoka hazava eo mason'ny olona toy izany ny fahazavanareo mba hitany ny asa soa ataonareo ka ankalaza indray. Raha tsy mijoro isika kristiana ry havako malala dia maizina ihany tahaka an'izao tontolo izao. Tsy jirintsika fa raha ohatra ka tsy mety hazava isika dia inona izany? Tsisy dikany ry havako tsy samy joro. Tsaroko ry havako tamin'ny fony mbola nianatra dia nisy vaky teny natao izay. Dia sarotsarotra kely ilay vaky teny fa efa nisy mpianatra izay aleo ateneniko hoe inona ilay vaky teny. Le teny mot maïssa ilay izy. Manao lecture ao am-pianarana. Dia mot maïssa ilay izy. Tsy tadidiko tsara ilay phrase fa misy hoe maïssa. Dia ny ankizy rehetra namaky satria mamaky partoro dia namaky hoe me an'ilay izy rehetrarehetra. Mais tsy nataon'zareo maïssa. Foroniko ohatra ilay phrase mba azahoantsika azy ohatra hoe un sac de maïs ohatra. Tsy phrase moa fa groupe nominal. Un sac de maïs ohatra. Dia ny ankizy rehetrarehetra teo alohan'ilay mpianatra anankiray namaky hoe un sac de me hozy izy zareo. Fa ilay ankizy anankiray irery ihany na fantatra ary tao an-tsainy hatramin'ny voalohany hoe maïssa ilay izy fa tsy me. Tamin'ny voalohany izy nisalasala. Nisalasala izy raha hiteny maïssa zao dia miheza ny ankizy rehetrarehetra sady tena toa hainina be nefa fantatra hoe izany ny izy. Nisalasala izy tamin'ny voalohany fa avy eo rehefa tonga tamin'ny torony dia sa izy nijoro nanao hoe un sac de maïs. Nahagaga tokoa fa ilay mpampianatra ry havako mety variana ka tsy nihaino tsara. Fa tonga teo amin'ilay toron'ilay ankizy un sac de maïs ny ome daholo ny ankizy. Ny ome daholo ny ankizy. Tantara tena marina izany ry havako. Zay vao taitra ilay mpampianatra oy fa inona mampiomehy anareo dia maïssa hono. Dia nijerevan'ilay mpampianatra oui izany no marina ka un sac de maïs. Dia zay vao nanana daholo ny ankizy hoe diso daholo kaitsika fa zay izany marina. Nisy fijoroana atao ry havako anohatra iny. Fa tahaka izany ahoana no ahafantaran'ny olona ny famana raha tsy mijoro tsika fa manaraka an'izay rehetra ataon'ny olona dia mety sy marina daholo dia lasa foana ny marina ry havako lasa ilay tokony mazava indray lasa maizina. Androany ny tompo ry havako malala. Androany ny tompo dia teny amintsika Efesiana 4:13 fa mba ho avaozina kosa ianareo amin'ny fanahy ny sainareo mba ho tafianareo ny toetra vaovao. Ry havako androany tompo dia teny amintsika. Androany tompo dia te hampahiratra masontsika tsy mampanao foana antsika Andriamanitra ry havako. Tsara foana ny tedaviny ataontsika. Izany tokony hijorontsika eo anivon'izao fiarahamonina
sy izao tontolo izao feno aizina izao. Mijoroanao ny tsara ry havako, na iomehezan'olona ary. Fa tsy mila sitraka amin'izao tontolo izao sika fa amin'ny olona. Izao tontolo izao anie ry havako raha misy zavatra mahazo antsika tsy havita nininona andatsantsika izy. Tsy hanao nininona tsika jereo ange. Mikany zanakadala ry havako nanaraka ny fanao izao tontolo izao anie izy niala teo amin'ireny dia nanao filibana teo daholo ny namany. Fa rehefa vita, rehefa lavo izy taiza ireo namany. Taiza ireo namany miseho hoe namany teo amin'izao tontolo izao taiza. Tsy niraharaha azy ange. Na hany kisoa raha ny tadiaviny tsisy nanome azy anie ry havako fa ahoana niverina tamin'ireny izy. Ilay iray ihany no mahavita azy ry havako tsisy mahavita antsika ankoatran'ilay Andriamanitra raintsika. Ka andao hijoro azy. Andao hijoro azy fa izy nge tsy mampanaonao foana veriko indray mpandeha. Tsy mampanao zavatra ratsy antsika izy ry havako fa zavatra tsara ary mahasoa antsika foana. Aokara ny fanahiny masina ampitoetra izany fahamarinana izany ampahazavany masontsika ka izay misehatra rehetra ilay antsika ry havako dia andao aseho hoe mazava ao amin'ny tompo isika. Ka asa mazava no ataontsika, ny tsara no ataontsika. Mba tonga ny hafa ihany koa mangetaeta ny anana an'Andriamanitra ry havako isika dia vavolombelon'i Kristy mitaona ho an'ny tsopotry ny iray. Aoka ijoro, aoka ho hita ny amintsika ny mazava. Dia an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho amintsika kosa ny faherezany. Amen. Ndao hiariva vavaka isika ry havako malala ary ao amin'ny fo izao vavaka izao dia hanampy antsika mba hatonga ny saintsika hiavao tsy hanaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa hijoro. Ry vavaka isika ry havako malala, ry Jesosy Kristy zokinay malala, mankasitraka anao indray izahay nanehoanao ny fahamarinanao, nampahiratinao ny masom-panahinay. Jesosy esory aty anatinay ny gejany ilay ratsy mahatonga anisanay tsy te hiavao fa matahotra n'izao tontolo izao. Ianao no efa niteny fa aoka hazava izahay fa efa taloha izay no maizina. Aoka ny sainay hiavao hitafy ny toetra vaovao izay nomenao. Raha misy olona ao amin'i Kristy dia tonga olom-baovao izy. Ampio izahay Jesosy, ampio izahay mba tena hoe hitafy izany toetra vaovao izany ka hosa hijoro amin'ny fahazavana. Mba ho hitan'izao tontolo izao tokoa fa manana anao izahay. Mba ho hitan'izao tontolo izao ny asa soa izay soa rehetra ataonay. Esory anatinay Jesosy ny langany devoly sy ny satana izay mandrisika anay hitoetra ao anatin'ilay toetra taloha foana. Esory anatinay Jesosy izay rehetra alefany eo Tompo izay mangeja ny sainay sy ny fanahinay tsy ahafahanay mijoro. Afao izay Tompo amin'ny gejan'ilay ratsy. Dia aoka ho fahazavan'izao tontolo izao tokoa ahafahany maro ho voakasika ka ho isany ihany koa ny olonao. Dia noho ny anaran-tsonao izany Tompo malala nanaovanay izany vavaka izany miasa anatinay fanahy masonao saotra iray malala. Amen.